Andriamanitra manakariva ho an'ilay ray nahary ny landrasantany ny dera ny laza ary ny voninahitra manakizay fa ny fahasoavany avy amin'ny alalan'ilay zanalahy-tokana dia Jesosy Kristy dia ataoko any ambony ka rehefa manazava ny fisainana ny fanamasina dia tsapa fiadanana izany fiadanana izany dia tononona ho amintsika tsiraray avy. Fa le mirabanao izay manaraka izao fandarana izao ary ny firariana lalina dia mba hanazava ny masom-panahy tokoa ny fanamasina ary azo izay tian'ny soratra masina ho azo ka hitondra hanavaozana eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy ane ny teny. Ambara izany ary inona fefa azonao tamin'ny alalan'ireo taridalana maro izay efa noresahana fa ny mivavaka dia miaino ny feon'ny Kristy. Noho izany dia ambara ihany koa fa mifandray mivantana amin'ny olombelona ao amin'ny saina Kristy. Ka raha tiana ho azo ny zavatra resahana dia mila fifantohana. Ny fitaka ataon'ity tontolo ity izany dia miezaka mameno ny fomba fisainantsika amin'ireo karazan-javatra maro samihafa izay raisina amin'iretsika dimy hany ka tsy afaka mandray ilay tena izy intsony ny teny. Ka eto izany dia ho resahantsika indray izany ny zavatra manakana ny tsy hahatonga ny herin'ny vavaka iseho. Satria mivavaka neny rehetra kristianina tsisy kristianina tsy mivavaka. Fa ilay hery vokatry ny vavaka tsy tena hita araka ny ambaran'ny soratra masina. Ka ty tapany manaraka izay iarahantsika ity dia afantoka ao amin'izay ka tonga anao tena hivavaka tokoa ary iseho eo amin'ny fiainanao ny hery izay azo avy amin'izany. Ndeha ary amaky ny teny isika izay voalaza ao amin'ny Matio. Matio toko 5. Matio toko 5 dia vakitsika ny eo amin'ny andininy 7:20 sy 4:20. Matio toko 5 ny andininy 7:20 sy 4:20 dia makandeny. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin'ny alitara ianao. Ny hoe mitondra ny fanatitra eo amin'ny alitara dia anisan'ny fanompoam-pivavahana. Ka raha miresaka fanompoam-pivavahana dia mivavaka izany. Fa izao ny toy ny teny. Ary eo no mahatsiaro fandralanao manana alahelo aminao. Dia raha miresaka izany zao ny teny eto. Ilay hoe nao dia iny zany amin'ny fitsipitenenana dia hoe mpisolo tena tapisaka. Dia mianga aminao zany io. Mianga amin'ny fahatsapana ao aminao. Ka eto zany ilay famitana ataon'ity tontolo ity zany dia izao ataony tsy mahatsapa. Fa misy zavatra maninona tsy mirindra sy tsy mety. Dia miteny amin'izay izy hoe dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitrao. Ka mandehana aloha ataovy izay hihavananao amin'ny rahalahinao ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitra. Resaka fivavahana ito teny ito izany dia manambara fa raha vao tsy miverina ny fihavanana dia zava-poana ny fanompoam-pivavahana rehetra izay atao. Dia raha mbola manamafy io teny io any amin'ny Marka toko 1:20 dia mbola hamafisiny ny teny ao Marka toko 1:20 dia eo amin'ny andininy 5:20 dia izao ny vakiny teny.
Ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona anananareo alahelo dia mamelany ny elony mba havelan'ny rainareo izay any an-danitra kosa ny elokareo. Eto zany dia mbola manamafy ny teny. Fa raha mbola misy alahelo any anaty any, raha mbola misy fankalana any anaty any, dia ny asaina atao dia mandehana aloha maninona? Mamitra-pihavanana. Ireo sary ireo zany dia manambara fa raha vao tsy tanteraka ireo dia tsisy eo naovinanaoviana ny herin'ny vavaka, ny vokatry ny fivavahana. Ary izay no mampatonga ny teny manao hoe ao amin'ny Isaia toko 5:10. Isaia toko 5:10 dia vakitsika ny 1 sy ny 2. Dia ny lohateny eo dia izao ny ambarany: ny amin'ny ota izay efitra fisarahana. Tatsika moa zany fa rehefa tafiditra ny ota dia tafasaraka tamin'ny mpahary ny zanak'olombelona. 1 sy ny 2. Indro ny tanan Jehova tsy foy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Eto zany zao dia maneho ny teny fa ay zany rehefa miresaka ampariny hoe eniny io dia averimberintsika eto ilay eny tsy izao feo zao akory, fa zay hoe ao amin'inona? Ao amin'ny fieritreretanao, ao amin'ny fisainanao ao dia andre ilay feoninona? Fieritreretana. Ka raha miteny ny teny eto zany zao dia milaza izy: indro ny tanan Jehova tsy foy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Fa nahoana kay no miteny maro hoe tena tsy mahazo valim-bavaka, ary ohatrany hoe tsy zavatra miseho na efa mitaraina ary. Dia izao no toy n'ilay teny: fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Tsy avy any am-pahary mihitsy zany ny olana, fa izaho izay mpanota tsy mahatsapa, mivavaka, manao an'izao fombafomba rehetrarehetra izao, fa ay ny foko tsy madio. Ay izaho tsy mbola nibebaka, ay izaho tsy mbola ny akeloka, ary ay izaho tsy mbola namitra-pihavanana. Dia mazava ho azy fa na dia atao amin'ny fomba izay heverin'ny kristianina araka ny tokony ho izy ary ny fanompo-pivavahana na ny fivavahana, tsy misy akony na kely ary. Ary izay nahatonga ny hoe tsisy nina azon'ny mpanota tonga amin'io e. Raha resaka ota sy ny fahotana ny resahana, tsisy ezaka ataony io. Fa izay nahatonga ny hoe ilay tsy nahalala ota akory. Donc vakitsika ny Korintianina 2. Korintianina 2 toko 5. Korintianina 2 toko 5 dia vakitsika ny 11. Dia izao no ambarany: izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota amonjy atsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Ny vahaolana teo sy ny fahotana zany tsy avy amin'ny mpanota, kizy ary mpanotako, ka misy nina azo natao io. Fa tsy maintsy lay tsy nahalala ota dia Jesosy Kristy. Ambara ihany koa fa mpanota tsisy marina na dia iray ary, fa ny hahatonga mpanota ho marina dia io fanamarinana izay omeny Kristy io. Rehefa niteny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana milohan'ny elany aina dia niteny izy hoe vita. Vita zany aloha ny iraka nampanaovina azy, nanaiko ho faty isolo ny toeran'ny mpanota, fa raha ny mpanota ny tokony ho fatiny amin'ny ota dia Kristy ny maty. Fa teo amin'ny hazo fijaliana io koa dia azon'ny Kristy ny zo anamarina ny mpanota. Dia miteny Kristy tsy ho avy antsony marina ny fampanota mba haninona?
maibebaka. Ny zavatra takina izany dia io fanandramany tena tonga amin'ny fibebahana marina io tsy mbola tonga amin'io ny kristianina. Ary izay mampatonga ny hoe tsy tena mbola miseho lay ery izay tokony ho hita amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ary mitady ny daholo ange ny rehetra hoe ahoana tokoa moa izany. Fa izao iseho tokoa io rehefa tonga amin'ny tena fibebahana marina ny mpanota. Samy milaza anie ny rehetra tena fantatra nefa tsy mety. Fantatro fa tsy mety. Fa izao tsy ananako ny hery. Ary izay hoe raha tsy makany amin'ny Kristy dia tsy ho tonga amin'izay. Ny fahatongavan'ny tena fibebahana marina mantsy dia tsy hoe ezaka ho ataon'ny mpanota fa asa ny fanamasina. Ka raha iteny ny teny ao amin'ny Jaona 4:20. Jaona 4:20 ny 9:9 dia izao nivaky ny teny. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Iza ty izy ity? Dia ny amin'ny 9:17 dia izao no ambarany. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Zao zany ny fanahy tena hiasa izy fa izany manakana amin'ny fomba ahoana. Ka raha vao tsy mbola manala n'ilay fomba fijeriko amin'ny maha-mpanota izay anamarinako ny fiainam-pahotana ataoko, satria zao nge ny zavatra misy zao ny avalin'ny mpanota korianina raha zao koa mba ataony tsy hitarika ho amin'ny fibebahana zany. Ho andray aman-dreny ny mananjanaka tahaka anay mananjanaka dia mitaiza sy mampianatra an'ireo zazo ireo. Fa lay fahaiza-miaina no ampianarina azy. Ka raha miteny amin'ny zanako aho hoe rehefa miditra ny trano zanako aho mila mamafa-tongotra. Dia izay apetraka hoe mila mamafa-tongotra izay zany aho mahasarotiny aho, tena sarotiny aho. Ka rehefa tsy mamafa-tongotra ny zanako dia tezitra. Tena aniko atezerana izy. Fa le faniko atezerana amin'ny zanako dia ahatonga anamarina hoe tsy mpanota fa ny zanako mpanota satria tsy mety maninona izy. Mamafa-tongotra dia manamafy ny foko. Ary ahatonga tsy haiko ninona ny fahalemeko satria manao ny tsy mety avokoa ny rehetra. Zao mantsy ny mpanota anankiray raha tena tonga amin'ny fibebahana marina izy ary tena miaiky ny henony dia ahazo famelan-keloka. Ary tsy vitany hoe ahazo famelan-keloka izy fa Kristy ao amin'ny efitra masinay indrindra izay mbola manohy an'io asa ho amin'ny famelan-keloka io dia izao ho voakosoka mihitsy ny fahotana. Ka ny atao hoe voakosoka ny fahotana dia le fisainam-pahotana voarakitra ao amin'ny atidohany ao, ilay fironanao dia hiala ane zany ary izay ny fitaka ataon'ny Satana. Hoe atao tsy tonga amin'ny tena fibebahana marina ireo mpanota ireo, fa raha vao izay no mitranga adio tanteraka amin'ny sainany ho afaka tanteraka ny fisainam-pahotany dia tsisy fa tena hiova tanteraka. Tsy ekena izay. Dia mamitaka izy dia ny famitana ny fanamarina tena tsisy marina tera ihany. Ary mety manana ny fahamarinana ary mety hijoroky izay fa mila fahendrena ny fanehoana ny fahamarinana. Satria ny vanim-potoana misy antsika zany dia vanim-potoana efa mifanjevo. Raha miresaka ny ohabolana malagasy manao hoe fisaka ny marina sa ny rarina. Fa izao raha vao tsy haiko ny maneho izay heveriko fa hoe rarina
dia izao. Mety hiteraka korotana ary izay ny zava-misy amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona amin'izao. Ny krizy andalovantsika io ny krizin'ny fomba fisainany. Ny olana tsy hoe any amin'ny hafa fa ny fomba fisaina sy ny fomba fijery araka ny fanambara tamintsika teto. Fa ny fanahin'ny faharatsiana dia miasa ihany koa amin'ny fisainanao. Dia misy zavatra mifanjeva ao. Amin'ny teny vahiny izy dia hoe misy confusion. Ka raha vao izay ny miditra ao amin'ny fisainana dia tsy azo dia manovana ny fomba fihetsika asetriana. Dia izay no mampatonga ny hoe raha tsy tena tonga amin'ny fibebahana marina ny mpanota. Ary miaiky ny elony. Ambarantsika eto foana fa ny fibebahana dia fahatsapana eta. Fa ny fekekeloka dia izao rehefa manazava ao an-tsainao ny fanahy masina hoe izao ilay fahotana natao dia ny fekekeloka dia fanononana ny fahotana izay natao tamin'ny masom-bavana. Ka raha iainan'ny kristianina izany, ary raha izay ny iainany dia tsy ohatra izao ny zava-misy. Ary iseho amin'izay ilay tena hery tiany iseho. Fa Satana aloha mbola tsy manaiky izy, fa ny heriny ihany ny tiany mbola iseho. Fa ambara izany. Fa mila tonga amin'izany isika. Dia rehefa miresaka ary ny Romanina toko fahaenina. Ary io ny antoka ao antsika. Romanina toko fahavalo azafady. Romanina toko fahavalo ny 9:20 dia izao ny voalaza. Ary toy izany koa ny fanahy ny mamonjy ny fahalementsika. Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ho ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Amin'inona hono? Fitarainana tsy azo tononona, tsy audible eo. Noho izany asan'ny fanahy izay Kristy izay isolo toerana anao amin'ny fahotanao. Ka ny vavaka izay atao izany. Araka io ambary io, inona moa? Fa tsy fantatsika izay inona hozy izy. Vavaka tokony ataontsika, tolom-bavaka ne hoe. Ary efa ndresantsika teto, mbola mafisitsika izay. Fa samihafa ny finoana sy ny fihetsem-po. Ary ny ankamaroan'ny vavaka dia ilay antom-bavaka izay ataontsika dia kitianinona fotsiny fihetsem-po. Ka eto izany manamafy ny teny. Ary toy izany koa ny fanahy ny mamonjy ny fahalementsika. Dia io ilay fanahy io izay hitarika anao ho amin'ny tena fibebahana maro. Fa raha vao tonga amin'izay eta izay ny mpanota, izy zavatra miova eo. Ny fiainana kristianina izany tsy zavatra amboamboarina. Ny fiarahamonina no manamboatra hoe izao ny fahalalam-pomba mitsika. Fa na mitsika ianao fa raha vao tsy voova ny fonao dia tsika izay amboarina iny. Fa rehefa voova ny fo, hafa mihitsy ny fisehon'izay tsika izay. Ary indrindra sy andamin-javatra izany. Noho izany ny fahatongavany eo amin'ny tena fibebahana maro sy ny fekekeloka dia anova zavatra betsaka eo. Anova zavatra betsaka eo. Ary ahatonga ny herin'ny vavaka tena iseho tokoa eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Andeha ary anasanao indray amin'ny fanazarana izay efa ataontsika eto hoe inona ny zavatra tsapa. Ary io izany ny tena tsy ataon'ny kristianina. Ary tsy iainan'ny kristianina dia ny fisaintsainana. Mandray zavatra ianao, inona ny raisinao. Ary ny zavatra ny raisina iny rehefa ny saintsainanao dia mazava tsara ao an-tsaina. Ary rehefa manontany ny mpampianatra hoe mazava ve? Ka ny atao hoe mazava dia izao rehefa atao ny testa dia tonga dia 100% ny noty. Fa raha miteny hoe mazava ka jerena tsy hay rehefa tonga ny testa tsy nazava le. Ka ny atao hoe mazava zany dia mazava tsara ao an-tsaina. Ka ny zavatra anankiray mazava tsara ao an-tsaina zany dia vita ny anatanteraka ny zavatra ao an-tsaina iny araka ny tokony ho izy. Izay nge nampatonga ny mpahary rehefa ndresaka tamin'ny Mosesy izy.
zao ny resahany tamin'ny Mosesy. Manamboara fitoerana masina ny refy rehetra dia nomeny azy. Na zava-tsara atao an-tsain'i Mosesy zay dia rehefa natao dia tena manaraka ny refy izay nomeny bahary. Dia le mivavaka izany zareo. Dia izay le hanazarana antsika eto hoe mazava tsara ho an-tsaina ny tianao resahana. Dia mahatonga rehefa miakelika dia mifona tamin'ny elika izay nataony tsy izay le izy. Mazava be hoe zao le izy. Ary afaka manonona an'izay. Karaha tena iaina ny kristianina zany. Afaka ne hoe afaka io. Tsy amin'ny herin'ny tenanao fa ny fanapahan-kevitra fotsiny andrasan'i Jesosy aminao. Fa rehefa mandray fanapahan-kevitra ianao, ka ny olona mandray fanapahan-kevitra araka nambarantsika zao efa mazava tsara ho an-tsaina ny fanapahan-kevitra raisiny. Ary vonana ateraka an'izany. Koa manasa anankiroa amintsika indray mba hivavaka. Dia mba androsa etỳ anoloana, andray micro, dia mba hanonona vavaka, dia araka nambarantsika hoe tsy ilay vavaka lava be ireny. Fa teny iray na roa fotsiny, fehezanteny iray na roa ihany no angatahanao izay tsapanao. Dia tonony rainay izany an-danitro, misaotranao indray izay no ny tombontsoa ho azonay tamin'ity maraina ity. Mangataka ny fanahinao masina izay mba hitarika anay ho amin'ny fibebahana marina, ny fiekenay ny tsy fahamendrehanay ary ny fahatsapahanay rikoriko manoloana an'izany ny fahotana izany, ny amelanao izany ary atonga anay andeha amin'ny fiainam-baovao, andeha amin'ny fiainana araka ny sitraponao. Tohizanay izany vavaka izany tompo tsara ao ka hazava tsara aminay ny fahotana izay tokony hibebahanay amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahinao masina. Ampio izay hiaika an'izany eo tongotrao satria efa mampanantena ianao fa hamela ny elokay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotranao izay Jesosy malala satria manazava mandrakariva ny fisainanay amin'ny alalan'ny teny. Aokary ho hitanay sy ho azonay ao anatin'izany teny izany ny sitraponao. Ary hitondra fiainam-baovao anay ny fanapahan-kevitra ho raisinay anatanteraka izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanononana ny vavaka. Amen.